Manahoana daholo atao kely ty vidéo ty aloha hoentiko manaza satria zao za vao manokatra Facebook fa mbola sahirana be manamboatra trano na ny tarehy ary tena reraka satria tsy matory mihitsy omaly resaka téléphérique hitako daholo le commentaire be dia be ny message privé tonga tiaka ty ampidiniko fa mazava be fa tsy saka-masoka be dia be message privé tonga tsika mba maharaka ny zavatra misy eto amin'ny Facebook ena fa eto amin'ny Facebook dia misy olona tena hoe manapatra ny méchanceté any eo amin'ny commentaire amina zavatra anankiray fantako tsara koa fa be dia be ny tsy tia ny fitondrana be dia be koa ny tezitra amin'io téléphérique io sy ny sisa fa tiako ampahafantarina anareo koa nefa fa za tompoko ny asako dia animateur sy influenceur zany hoe ireo no hitadiavako vola ny resaka animation iny iny tsy dirantsika be iny satria iny zany any iny fa eo amin'le resaka influenceur ny resaka influenceur dia tsy maintsy miasa ny Facebook za tompoko izay miantso anahy hoe hiasa za tsy mandany zany raha mbola malalaka hoe mbola malalaka ka misy miantso dia tonga satria zay le mitady vola zay koa nefa tsy dadanay hoe rehefa miasa dia miasa nareo mety manana fomba fisainanareo nareo le masika be sy manao commentaire be dia be any ananynany dia fomba fisainanareo zay fa eto dia manazava aminareo fotsiny hoe inona ny zavatra misy satria zaho voadio ny nahita an'le commentaire sy ny rehetrarehetra zavatra miparitaka be any Facebook natsona tamin'ny omaly alarobia natsona tamin'ny daladalina hoe mba ilaina ianao hitesta ny téléphérique dia izara amin'ny pejinao satria efa hisokatra amin'ny fomba ofisialy ny téléphérique dia izara amin'le tokony ny adresy anazy hoe mpianatra mpiasa ny mpizahatany zay te andeha hitsangatsangana kely ijereny zay zany le tanjona amin'le izy akory nefa fa be dia be le nytany saiko hoe be dia be ny tsy tia ny fitondrana be dia be ny tezitra amin'le ferika sy ny sisa dia aty ampy ianareo no te hanapatra ny fahatezeranareo ary efa fantako zany tena fantako tsara mihitsy zany hoe tsy maintsy hisy olona ho tezitra be eo tsy maintsy hisy olona ho tezitra be eo dia za aloha ny safidy mihitsy tsy hanokatra an'le comsa satria tsy maintsy zany hoaninareo voalohany eo za nge tsy zaza kely za mba efa lehibe ihany tsy maintsy zany hoaninareo voalohany alors que za zao efa tonga eo amin'ny stady tsy hitadiavana ady aman'olona tsy hitadiavana ady aman'olona tsy hikrena ady aman'olona zay ny fomba fisainako amin'izao dia aleoko tonga dia bloquena ny commentaire mba tsy sy ady eo aminareo tsy tia ny fitondrana sy tsy tia an'le téléphérique sy za satria fantako iaho fa tsy maintsy hisy olona ho tezitra raha tezitra nareo misy page be dia be any ambadika any amin'ireny alefa fa tsy atao amin'ny pejiko any za eto tsy tezitra fa manazava aminareo fotsiny ny antony ny désactiveko ilay commentaire be dia miteny anao hoe ny asa betsaka fa blablabla fomba fisainanao zany fomba fisainanareo zany hoe ny asa betsaka fa tsy nitsitsy fa za manana ankohonana velomina za koa mba manana projet eo amin'ny fiainana ianao miteniteny io nge zao tsy amme kory ianao na 100 000 ariary anary tena tsy amme anao donc rehefa misy client miantso anahy dia tsy maintsy mamaly satria izay no asako ohatrany hoe any ampiasana anao io raha mipatron anao ve no miteny anao hoe ataovy ty asy ty dia ozy ny teniny hoe za tsy anao an'io asy io za tompoko dia miasa satria za miasa tena ka na iza miantso anahy eo dia mamaly ny aso satria za mitady vola any ambadika any be dia be ny page mbola manaparitaka an'le izy tsy olana indreny afaka miparitaka any fa zay fotsiny ny fanazavana hoe no désactiveko ilay commentaire satria za efa tena tsy any amin'le stady hoe hifamaly aman'olona dia nareo miteny hoe zay mba te aneo hevitra le fomba fanehoana hevitra raha mba hoe tena milama sy ny sisa tena tsy maninona ny sokafako lisa za nge fo nanao le direct dia tonga dia misy olona nasika be dia za zany amin'izao
za miezaka foana mba hoe tsy mieritreritra zavatra negatif eo amin'ny fiainana, tsy manana onde négatif, za koa efa tsy te hiadiady aman'olona tsony, dia izay no antony no désactiveko ilay commentaire. Donc ho anareo zay tezitra hoe tezitra amiko satria za nandeha teny nanao direct sy mipartage izy teto amin'ny pageko, dia apetraka eo aminao ihany aloha ny toerana hoe mialohan'ny itezeranao amiko. Ianao ve tsy mila vola eo amin'ny fiainana? Mety hiteny indray nareo hoe be dia be afaka hitadiavana vola sy ny sisa, fa averiko ihany hoe za na iza miantso anahy, za ary tena tsy mamadika, fa amin'izao za misy miteny hoe non, misy miteny hoe ndaotsika mila anareo zay anao famadihana. Tena ataoko ny famadihana satria za mila vola ho an'ny zanako. Dia nisy nanao taim-bavabe zay mba ho eritrereto no avy ny taranakao. Ianao nga mahavita manome volana ho an'ny taranako, za ihany no mitady vola ho an'ny taranako. Zaho eto tsy tezitra, tsy masika, tsy nitsinona fa tarehako reraka be fotsiny io noho ny asako sy ny zay mbola mandoko trano. Dia zay fotsiny ho anareo ilay olona tezitra be amiko ireny. Za zao mipibasarina mariage teo dia mbola misy miteny hoe téléphérique eo atao misokatra commentaire sy ny sisa. Za reto amin'izao mba te hampianatra anareo hoe jereo angle positif foana ny fiainana, jereo angle positif foana ny fiainana. Zay fa za eto raha tezitra amiko aloha nareo tsy maninona e, problème anareo zany, tena nareo maloto fo amiko. Za tena tsy manana problème aminareo na kely ary fantako ny zavatra tsapanareo, fa iny tsisy idirako iny reto tsisy idirako ny hoe nanamboatra sy tsy nanamboatra ny télévision, fa natsona aho hiasa, natsony za hiasa dia nataoko ny asako. Tsy haiko na mazava na mbola tsy mazava zany, fa averiko ihany hoe natsona aho hiasa en tant qu'influenceur dia tonga namaly ny antso. Maro be ny influenceur tsy tia ny fitondrana, fa miasa any aminao nasa hafa izy, reno misy contrat, reno miantso anazy, dia ataony zareo ilay izy, azonareo ilay izy. Fa eto zany dia hoe zay no nisafidin'ny fitondrana zany mba ho influenceur izay hipartage an'iny resaka téléphérique iny. Dia nataoko ilay izy satria zaho mila vola. Dia misy manao koa hoe fara samy miaina fotsiny e, be dia be ngeny tsy mahay an'izany toe-tsaina izany hoe samy miaina e. Za zao fiainako zany, fa misy olona marary fo be, dia tonga dia misy mampifandray amin'ilay hoe za manao animation sy ny sisa. Fa zay reto tsy ataoko lavabe izy zany, tena tiako tenena dia hoe nanao ny asako satria natsona hiasa. Zay fotsiny. Raha azonareo zay dia tena milay be, raha tsy azonareo zay dia problème anareo zany. Makasitraka dia mirary soa tsy ho désactiveko ny commentaire an'ity direct ity, fa alefaso io zay tianareo tenenina fa tsy maninona mihitsy, fa diovy eo amin'ny commentaire ny fonareo na dia tsy misy idirako ary le izy, fa ataovy aminareo fotsiny koa ny toerana hoe mialohan'ny hitifirana anahy, mialohan'ny anaovana tsako comme ça anahy, mialohan'ny tsaratsara anahy eto amin'ny Facebook zakanao le andehanao teny masika be amiko io ve raha zavatra tsy misy idiranao akory ny tonga dia hitifirana anao sy hinanana anao. Za manokana, za tsy hoe tsy mazaka, be dia be manko ny tena zany hoe tsy mazaka atao tsako sy ny sisa, fa zaho tsy tia hiady aman'olona tsony, tena tsy tia hiady aman'olona, tsy tia hifamaly tsonitsony. Mahatonga anahy tsy mandefa an'ireny mibloquer an'ilay commentaire sy hoe mamafa an'ilay commentaire mba tsy ho hitan'ilay followersako, mba tsy ho hitan'ilay mpanaraka anahy. Zay mirary soa be anareo dia misaotra foana manaraka amin'ny page dia zay mirary weekend milay be. Sura daholy, Florent Pagny, influenceur sy animateur événementiel. Raha tena mankafy amin'ny Florent Pagny nareo dia tsy tokony ampiovanareo ireny zavatra ireny satria averiko ihany asako no nataoko. Sûr e.